tao Moramanga tsy nanaiky raha tsy niresaka tamin'ny Flora Valomanana. Rafitra safidy maro ny lesika mifeny fifidianana tsy hita ny fandraisana andraikitra. Olona masay atrikady mitoana manaraka miaraka amin'ny mpitondra ankehitriny ve ampy izay ny eo azy efa nanenenana ho ny olom-pirenena. Faly tafaraka amin'andray amin'ity alina zoma 20 aprily taona 2024 ity manatitra ny arabatongo klasy tongovavy tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny NBS manasana ao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Araka ny efa natsidika tany anatin'ny lohateny vaovao teo dia tsy nanaiky ireo mponina raha tsy niresaka tamin'izy ireo ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ny fandalovany atao Moramanga androany. Voatery ny tady toerana ahafahana mifampiresaka noho izany ny filoha Marc Ravalomanana. Germaine Menjanary manovra Andriamalala. Le izy zany dada zao tena tsy maintsy tokony hiakatra eo amin'ny fitondrana zany ianao fa tena tsy azo iainana intsony le izy. Eto zany ny zavatra rehetrarehetra eto resaka fidirana miasa zany na fanjakana io na tsy miakina dia tena tsisy ninina azonao hidirana raha tsy vola mandohako anazy. Tena tsy zaka ntsony mihitsy le izy satria tena ianao zany hitady asa hiasa tsy fananana ny tena mavesatra be le kolokolo zany tena tsy zaka ntsony dia tsisy ninina azo atao amin'ny rehetrarehetra. Aty amin'izao tsy mora vary. Ça va? Ohatrina zao ny kilao vary aty. Dimanjato sy roa dia 800 sy roa. Manjato zany tsy mety raha tsy mody volana. Tena tsy vita mihitsy tsisy ninina vitanao zany raha vao tsy manjao. Zareo ge retsinareo hoe ka nareo baokoreo oha tsy mitandrina mandinika tsara mbola hiampy indray ny fahasairana orina amanaraka tany amin'ny tsara izy daiza manaikinaiky lembenana mihitsy zava misy fa tenenandro zany io misy amin'ny teny izy zany mahazo anay jereva kaiky mihitsy aloha izay tsy le zavatra tokony andra dia tsy mianatra na fitadiavana vola tsisy asa amin'izao tsisy asa tsisy fitadiavana vola eo ohatranareo zao dolo zavatra misy eto Moramanga eto zareo ge olona tena kivy ny fiainany zany ohatran'ny olona reraka zany ohatra lasa zarina le vahoaka ahatra dia lasa miankin-dola hafa zatra tolorana fanampiana nefa tokony mba mena hery sy fitaovana ahafahany mihoatra zay kokoa ny tsara angamba rehefa hita hoe lasa ampahatrana mafy be dia lasa tsy maintsy miankin-doha zany zay ny hitako manahirana ny zavatra mitafatra zao tany an'le toerana atao any Bangladesh na any amin'iren'le firenena tany faritra Asie reny mba ahafahana mifeny vahoaka manipily azy dia atao mihitsy ampahantana azy atao izy apahado azy ny zavatra izy zao dia reto zanakitsika tsy mianatra rehetra dia tsy alalany an'iny ndreo arina fa dia raiky tahotra zao mizaza tanao tahotra azo lazaina am'zao fotoana zao tena mamaika an'olo rehetra manome sakafo anareo satria nareo tena reraka hoa ina mahatonga ny olona reraka nono ina mahatonga ny olona nono tsy sakafo hoanina. Nandritra ny fifampiresahana teo amin'ny sekretera jeneraly ny Antokotimo izay isan'ny delegasiona niaraka tamin'ny filoha Marc Ravalomanana tany an-toerana dia nisy ny afatra manokana izay nomeny ho an'ireo olom-pirenena ireo. Fanampanazava. Nareo hoe mieritreritra fa nahantra ho azy tsika sa nisy nampahantra? Nisy nampahantra mihitsy. Nahantra tsika sa nisy nampahantra? Dia raha nisy nampahantra tsika dia fantatritsika tsara hoe iza no nampahantra tsika. Dia ho avy zany zao ny fotoana ahafahantsika miala ao anatin'izay fanagejana zay ataoko hoe tena fanagejana mihitsy le izy dia ho avy ny fotoana dia raha vao tsy mitandrina tsika dia 10 taona manaraka indray tsika mbola gejaina ohatra zao azonareo le izy zao zavatra zao tsy zavatra mandeha ho azy zao matoa tsisy ny asa misy ny tompona andraikitra iza mahatonga atsika tsy manana asa olana tamin'ny tsena teo zao azoko tsara mihitsy ny tsenany Moramanga satria teto zao nisy be ny tanàna tokony ho lany azonareo fa noho tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitondra dia lasa tsy lany le be ny tanàna ary tsy tafapetraka hatramin'izao ny be ny tanàna voafidym-bahoaka
nefa nareo tokony anana safidinareo zany zao tokony hoe izy ny tokony hitatana an'le tanàna tsisy tokony andraikitra voafidy fa zay olona petrapetraka eo dia manao zay tiany tsy mahafantatra kory hoe tokony atao aizy ty tanàna ty dia zay ny olana dia zany zany mila fijoroany rehetra zany mila fandraisana andraikitry ny rehetra satria ho avy zao ny propagande rehefa avy eo a mitondraka andray ny vola andeha ny cinéma maro isan-karazana ampandizina ny olona varina dia veretontsika raha ohatra ka tsy mijoro dia zay ny hoe mila mandray an-tanana zany tsika amin'izay ho avy ny firenena zay mila mijoro tsy varina amina zavatra aingitraingitra fotsiny satria raha vo tsy vaovao hafa kosa indray telo taona tsy aoriana ilay fampanantenana momba ny lalam-pirenena fa 740 aiza ho aiza ny fahavitany ino no tena zava-misy marina any an-toerana amin'izao fotoana izao Germaine Menjanary Manorandre Malalatrany no mitatitra amintsika ny vaovao aty amin'ny lalam-pirenena fa 740 no misy anay amin'izao fotoana izao arak'izao hitantsika amin'ny sary izao dia tahaka an'izao ny zava-misy ety an-toerana dia mety ametra-panontaniana tena misy an'izao ve any amin'ny lalam-pirenena fa 740 telo taona aty aoriana satria raha ny tsarontsika tsara dia tamin'ny taona 20 no nanatanterahana ny fanamboarana ity lalam-pirenena ity lalam-pirenena izay mirefy hatrany amin'ny 720 kilometatra zany hoe miala avy eo amin'ny tanàna ny Moramanga mamonjy Anambatondrazaka raha treto aloha zany raha ny zavatra hitanay ety an-toerana raha ohatra ka miala avy eo Marivoay makao Amboasary ianao dia tena hoe zany ka tena lalana tokoa raha ny fijery azy fa manomboka avy eo amin'io tanàna antsoina hoe Amboasary izay 70 kilometatra eo zany izay zany no alavan'ny lalana vitan'ny fanjakana aloha zany hatreto amin'ity fanamboarana ny lalana ity fa manomboka avy eo amin'ny tanàna antsoina hoe Amboasary katreo Bembary dia ratsy tanteraka izay lalana zany zany hoe manomboka hatreo ny faratsy ny lalana goudron taloha zany no lalana manomboka hatreo ary hitantsika fa lavadavaka no iainana amin'izany lalana izany manomboka hatreo zany no yatombohan'ny faratsy ny lalana tahaka izao hitantsika amin'ny sary izao raha ohatra ka hoe 70 kilometatra no vitantsika ao anatin'ny telo taona anao ahoana zany ity lalana ity fa dia andrasantsika moa toy satria fampanantenana ny hoe tsy maintsy ho vitay koa io lalana io ka dia ho andrasantsika hoe ho tapitra ny mandany fitondram-panjakana zany afaka tsy hoatsy herintaona latsaka kely zao dia andrasantsika izay toy ny izay zava-misy izay eo amin'ny vaovao ny raharam-pirenena kosa indray andro any no niakatra fampanoavana ny raharaha fitoriana mpanolotsaina tanàna n'Antananarivo miisa 7 izay mpanolotsaina avy amin'ny Antokotima avokoa ny enina raha mpanolotsainy IRK ny iray fanalana baraka tamin'ny tambazotra Antserasera no nitoriana ny mpanolotsaina roa afiraisana tsikombakomba kosa no nitoriana ny mpanolotsaina 5 ambiny ho any Antokotima Antsozay sy Ramatahora no ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao hatramin'izao fotoana izao moa tsy mbola naraisana vaovao ny makasika azy fitomenada ireto efatra amin'ny 10 maraina nefa no niandry atao amin'ny fitsarana anosy rehefa niakatra teny anivon'ny parquet ny raharaha dia nalefa eny anivon'ny mpitsara mpanao famotorana na juge d'instruction tokony tamin'ny 9:00 teo hatramin'ny fotoana ny resana tamin'ny mpisolo vava azy fitomenada tsy mbola nisy nandray izy ireo manodidina izay vaovao ny raharam-pirenena izay hatrany tofoka ny afitsoky ny mpitondra fanjakana ny malagasy no ny fampahantrana sy ny fanazarana azy ireo iankin-doha amin'ny fanampino ny tsy fisinasa ary ny vitanga ny vidim-piainana izay tsy lazany intsony nanontany hevitry ny olom-pireneny Ravorazafy Mahenina sy Tahiriniana tsy vita intsony ny miaritra ny fitondram-panjakana ankehitriny raha miampy mandahy manaraka hoy ny olom-pirenena latsaka ankatereny Madagasikara raha mandroso ny tanjona toa tsy mitsahatra miemitra amin'ny lafiny rehetra saingy mandroso amin'ny kolokolo sy endrika fanararaota-pahefana mety ratsiratsy ny fiainantsika raha ohatra hoe mbola izy mitondra eo fa tsara angamitsika mba hoe miova indray rehefa tonga indray ny 5 taona manaraka no mba hiova vaovao indray dia mba raha mbola izy tsina mbola mety satria be da be zany ny fanantenana an'ilay vahoaka zany manantena zavatra anina nefa ny raha tsy voatanteraka an'ilay izy dia lasa rehefa na mivary ary ny antsika zao lasa miakatra dia miakatra dia miakatra Amizao aloha sarotra amin'ny fiainana amizao tena hita hoe sarotra tena enjana be mihitsy vidim-piainana aloha zao tena miakatra
tena tsisy pijery mihitsy ngamba miakatra ny vidim-piainana dia sahirana ny vahoaka miankina amin'ny le mpifidy sasany hafa raha ny hevitry manokana aloha dia nizaliza aloha mitondra teo dia tena mafy ihany aloha ny zavatra anatrehany mbola sarotsarotra mihitsy ny aina miaraka aminy aloha raha ny zava-misy iainantsika amin'izao. Efa tafahatra ny fefy ny zava-misy ankehitriny noho ny mpanao politika hatramin'ny sehatra iraisam-pirenena no manao tsindry ny mpitondra mba hijery mahaolona anyka korotan'ny filoany saim-bahoaka fa hampiakatra karama sy hampiakatra viditsolika dia asakasaka vahoaka malagasy aloha fa efa mihoatra ny ataoko hoe sangy mihoatra ny loha le zavatra misy amin'izao fotoana zao ka moa ve tiatsika mbola hiverina le izy averina amintsika vahoaka malagasy ny fitenenana satria raha ny fitantanana firenena normal dia parti politika na olona manana programme mpampandrosoana mipetrapetraka tsara no tokony mitondra firenena référentiel no jerentsika jerevana amin'izao fotoana zao ny UM hatramin'izao ny tsy misy tokotany hoe aiza ary le izy zao ary lasa mandrafitra programme hafa indray zany hoe voafitaka aloha zany le vahoaka tamin'ilay fotoana nanovana propagande hoe ity lay hoentiko ampandrosoana anareo amin'izao fotoana zao telo taona sy tapany efa tapitra zany le mandat tsy hita hoe hoentin'le ataoko hoe ny filoha sy ny équipe ary miaraka amin'ny hoaiza i Madagasikara nahazo famantsiam-bola tsika tao anivon'ny banque iraisam-pirenena langage diplomatique moa nresahany zareo anazy hoe jerevo ny resaka mahaolona majerevo mba tokony hipakany an'le tena olona marefo ny fampiasana le vola ny resaka kolikoly sy ny sisa fa ny ombadika ilay izy dia tsotra fotsiny hoe ianareo anie tompoka tsy mijery akory tsy mivaky lohany zany fahasalamam-bahoaka zany tsy mivaky lohany zany resaka ataoko hoe fitantanana tsara tantara fa mbola kolikoly ihany no ianareo a Madagasikara ao ka io tsika hoe raha lanjaina mbola tabatra amin'ny resaka fanaovana politika moa zany resahantsika eo dia tsy tokony tantana firenena ntsony ny olona ohatrany zany pirofo mitoaka amin'ny tenda ary azo tsapahitana ny zava-misy ankehitriny fitarainana etsero mitombo andro manalina mitsindroka sy ny tsy manan-kalofana noho tsy fisinasa fa mpanantenana pokaty mibetsaka hitazomana seza ary anomanana sady ny fifidianana ho avy tsy mitombina ny filazana fa tanotan-dalàna i Madagasikara betsaka ireo mpitondra no milaza azy ambony lalàna ary manao fitaovana ny malagasy toy ny ao falarivo ampita tafika tsy ampiatohitra ny tsirary ny fitokonany vahoaka marobe anohitra ny fananganana ny pilôna mitatitra amintsika ny vaovao raha vorazafy mahenina eo amin'ny sariny taiziniana ny malagasy madinika trano no tena hiara ny tsindro sy ny antsonjay eto amintsika atao tsindro ifalavo ary ampiasana hatramin'ny fananany ho tombontsoany olombidy olona tsy mitondra anarana ary tsy manara-dalàna manao fangatany anivon'ny commune no nanangana ity pilôna ity ao anatin'ny tanàna eto falarivo ampita tafika rehefa nitokona ny vahoaka nanohitra izany nijanona kely ny tetika asa ary niverina natsangana indray ny pilôna manjavozavo ny ao ambadiky ny raharaha ho ny ben'ny tanàna ny feo ny vahoaka maro anisa izay tsy ampitsony hanohitra ny tsirariny izy izany no ambony lalàna eto Madagasikara alalana vaiza na avy amin'iza no asahiana manangana pilôna ty anaty tanàna toy itony voaterina mpiakatra dingana voavy kokoa noho izany ny filan-kevitra kominaly nangataka ny andravana fototra-avitraza tsy misy atakandro dia mbola mitola izy marena etona fa io pilôna io zany dia tsy nahazo alalana teto anivon'ny commune ary ny lavin'ny fokon'olona marindrano mihitsiny lavin'ny mpanolotsainany communal koa ny mpanolotsaina 7/7 nandaha sy avokoa dia tsy fantatra hoe iza ny entreprise manao azy firy andro ny faharetany ahoatrina ny volana taotao tsy misy mpanao d'affichage nanomboka oviana ny asa dia tokony farana roviana tsy misy fampahalalana mihitsy zany hoe misy vice de forme mangeza be dia zareo moa no mahita an'le hoe tokony inona ve le vahoaka sa tsy nataon'ny commune ny aty amin'ny mpanantanteraka dia efa nandefa taratasy fanajanonana lettre de mise en demeure an'le asy io zany eny amin'ny Artec dia ny conseil communal ny vory maika omaly dia nandefa ihany koa ny fanajanonana tanteraka an'io asy io rehefa tena tsy mety moa dia tsy maintsy mijery resaka any amin'ny resaka lalàna zany zay no ahafahan'ny commune miditra amin'le izy nefa za mihiny fa mety misy hevitra tsy mitoy ao anatiny ao ny tatitra natao tany amin'ny olon-dehibe koa mety tsy ampina vilana dia lasa misy ataontsika hoe olana kely fa za mahita mihitsy fa
afaka ifampiresahana tsara le olona afaka jana tsara le asa amin'ny toerana asianan'ilay izy hoe betsaka misy ny tendrombohitra misy manamorona lalam-pirenena voalohany samy mahafantatra ny rehetra fa mitera-doza ho an'ny fahasalamana ny fametrahana pilona toy itony anaty tanàna fanjakana raha matahora nefa no misy eto fanjakana mampiasa mpitandro filaminana ary fanjakana tsy mijery ny vahoaka ao aminy efa tsy tokony mpitolo-trano miono amin'ny raharam-pirenena ankehitriny malagasy izay indrindra no tanjona isy ny fandarana miara-manonja atao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity no amtinana aminao ireo tepoka nisongadina tao anatin'ny fandarana ho any androany tsy mazava amin'ny malagasy ny tena ao ambadika mahakasika ilay fampindramam-bola sy fanomezana avy amin'ny FMI ho ny solombavam-bahoaka Totso Andriamampandry raha ny fanazavany 20 miliara no nomeny FMI ho an'ireo firenena faran'izay mahantra eran-tany ka tafiditra ao anatin'izany Madagasikara izay tsy nangatana fa fanapa-kevitra avy amin'izy ireo efa jato tapitrisa dolara no lazain'ny Florajoelina fa ho azo saingy tsy voafaritra mazava kosa ny hoe ohatrinona ny fanomezana ary ohatrinona ny indramina sy ny zanam-bola mila fantatry ny malagasy ny mahakasika izany satria vola anaovana fototra-afitrasa ho an'ny malagasy zany fa tsy ho an'ny mpitondra akory misy fanampiana amin'io fa koa misy fampondramana ary tena hoe firenena fahadiran'ovana zay misy le terme zay tena fahadiran'ovana sy mahantra zany mahazo apahany ao anatin'io ary tena zavatra atao amin'io fanire misy condition ke napetraka ny banque mondiale tena misy de tsy maintsy manaraka tsy ny mpitondra no ny teny hoe ity ataona ity atao zany atao hoe mpitondra tsy mahay ny mpitondra mahay de izy no mahay mifehy malala n'le hoe inona ny atanton'ny vahoaka inona ny andrasan'ny vahoaka inona ny lahara-pahamehana inona ny aspiration le olona de ny mpitondra no mametraka hoe ity nataonay ity nataonay ity no priorisenay fa ny banque mondiale anke no miimpose de ny olona no mibaiko anao hoe ity anaovanareo an'ity lalan'ny titisity ihany ary zao ny zanabola azo avy aminy misy intérêt zany nge matoa izy manano fanira ao anatin'le izy de zany ve ny oeraoeranao nefa zavatra tena mahamenatra ny zavatra tahaka izany le izy meo amin'ny vahoaka le izy hoe inona le condition tao ao anatin'zay ny condition tao nky faniry matoa izy nameny io de miteny olona hoe tsy maintsy miakatra ny vihety solika de sary bakoly ianao de hoe eny tompoko sady tia nefa omeny ianao a notsosa no apampiakarina le anina le de vahoaka foana ny arany tena hoe zany tena hoe iarany nitsirariny mahatsiary voafitaka tanteraka tamin'ity fitondrana ity ihany koa ireo mponina manakara ankehitriny tsy misy fampandrosoana avanina ao an-toerana izay mametraka ny manakary ho faralany fampandrosoana raha oharina n'ireo tanàna mitovy aminy fisehosehoana fotsiny betsaka ny an'ity fitondrana ity hoy ny fanazavana resaka lalagna ao zero resaka iny fa iay zany voafitaka président Rajoelina zao mbola tsy nahazo ministre naraiky ny manakara nefa nazahoana vato be hatram'izay tsy mbola nisy zizako ny zavatra nafafika zay ariko nanaignina ka tena fay ina moa ny safay tena fay satria io ne ohatrany hoe rehefa mandeha mianatra anao sy any anao de hoe akapo ihany ty fa ohatran'izay de voakapoka daholo zay anao manakara ao zany de hoe mba iza indray zany ray aman-dreny hitady sy kapoka zany satria tena voafelaka rehetrarehetra aby ao na iza nanany fidy anazy ary ankoatra ireo lafiny zavatra maro mahakasika ny raharam-pirenena toy ny raharaha-komina ny Antananarivo renivohitra sy ny maro hafa no nisongadiny tao anaty ny fandarana miara-manonja androany vaovao manodidina ny fividianana kosa indray nanangona ny etaeta sy ny hevitr'ireo antoko sy ny firaisamonim-pirenena ny avy eo anivon'ny Transparency International mikasika ny famolavolana lalàna mifandraiky amin'ny fampiasam-bola amin'ny fampielezan-kevitra tsy maintsy irisony zany mialohan'ny fividianana ho avy ahafahana mametraka fividianana ara-dalàna sy ho tombotsoa ny rehetra hoy izy ireo afitra Sondrabe toky Ramarola fepetra iray ahafahana mametraka fividianana madio sy mangarahara ny fanaraha-mason'ny fampiasam-bola mandritra ny fampielezan-kevitra iaraha malala fa saika ireo kandida rehetra no mampiasa loharanom-bola tsy voafaritra mandritra ny fampielezan-kevitra ka mahatonga ny fividianana matetika ho lasa izay mampiasa vola betsaka no manana fahafahana amin'ny fividianana kokoa tsy mazava ny loharanom-bola ampiasain'ny antoko ary tsy misy fomba zany ahafahana manara-maso an'izay loharanom-bola zay nefa mipampana be ny vola ampiasaina mandritra le fampielezan-kevitra zany zao ohatra dia efa endrika anankiray anisany hoe mampametra-panontaniana zany amin'ny fomba fanaovantsika fampielezan-kevitra sy ny fomba fitondrantsika n'le fividianana teboka telo no nivoatra nandritra ny fakakevitra natao tamin'ireo mpisehatra politika sy ny firaisamonim-pirenena tamin'ny faritra enina teto Madagasikara
fototra lehibe ao anatin'ity famolavolana ny lalàna amin'ny feno fifidianana ity ny ady amin'ny kolikoly ao anatin'ny famatsim-bolan'ny kandidat tsirairay mandritry ny fampelezan-kevitra. Maromaro ny recommandation azo avy amin'izareo tao anatin'izay fotoana izay ohatra hoe momba ny fampiarana ny sazy amin'ny tsy fanarahan-dalàna satria tsy sanction hoe miatra loatra le izy na dia isany mahatonga ny olona ny candidat sy ny atoko ny sarotra gérena zany le resaka infraction rehefa avy eo. Ankoatran'izay koa momba ny traçabilité sy ny transparence ny vola ny loharanom-bola izay ampiasain'ny atoko sy ny candidat mandritra ny fifidianana. Ankoatran'izay dia ny fomba ahafahantsika manara-maso zany hoe le structure anao an'izay fanaraha-maso ny fandaniam-bola sy ny teti-bola ampiasaina amin'ny fifidianana izay. Dingana lehibe irosona amin'ny fifidianana ny fametrahana lalàna miantoka ny fanaraha-maso akaiky ny fizotron'ny loharanom-bola sy ny fampiasam-bola ao anatin'ny fifidianana. Afaka miantoka ny fanenana ny kolikoly izay mety ahina indrindra amin'ity fifidianana ho avy ny taona 2024 ity izany. Kanefa mila trano ny fifampidiniana amin'ireo atoko politika rehetra velona eto amin'ny firenena mba hisian'ny fankatoavana iarahana ka mba ho samy ahatsara tena ho tompona anakitra avokoa ny rehetra. Fananatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety ihany koa androany ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena safidy sampana manara-maso ny fifidianana tetsy Ambatonakanga. Ny ompana indrindra mikasika ny lalàna mifeny fifidianana ny izany fampiatsona izany. Jessica Miray Taiziny. Hiatrika ny fifidianana ho filoham-pirenena i Madagasikara amin'ny taona 2024. Niteraka olana hatrany anefa ny lalàna mifeny fifidianana sy ny fampiarana azy hatramin'ny taona 2024. Maro ny lesoka ho ny sampana mpanara-maso ny fifidianana safidy. Raha tsy ilaza afa-tsy ilay doblona voakasika mpifidy mahery ny iray tapitrisy. Volana vitsy hatrehana ny fifidianana nefa na dia teo azy zany antso fanarana efa nataony safidy tsy mbola nisy fandraisana andraikitra. Izay atsikaritra avy aty amin'ny fiarahamonim-pirenena malagasy sy indrindra izahay atao amin'ny ivitoerana fanaraha-maso ny fifidianana safidy fa mbola tsy misy fitondrana fanatsarana hatramin'izao. Noho izany dia manaitra zany an'izay tompona andraikitra isosokatsiny ary manentana ihany koa atsika olom-pirenena satria fantatritsika fa ny izany fifidianana tsy milamina izany dia isy fiantraikany ratsy eto amin'ny firenena sy ny fiainantsika olom-pirenena. Anisan'ny tarafana lesoka ny fifidianana eto amintsika izao ny tsy mbola fananana komina miisa 420 ben'ny tanàna voafidim-bahoaka. Isan'izany ohatra i Moramanga sy Mahajanga. Nambaran'ny seni tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna ny taona 2024 fa noho ny fisiana lesoka dia tsy maintsy averina ny fifidianana amin'ireo komina ireo. Raha araka ny lalàna kosa nefa dia ao anatin'ny 20 andro aorian'ny fampahafantarana ny ministerany atitany ny didina moana ny voka-pifidianana no tokony anatanterahana ny famerena ny fifidianana io ary ny governemanta no mangataka amin'ny seni ny androsoana tety andro no tokony anaovana izany famerenana fifidianana izany. Hatramin'izao roa taona izay tsy mbola manana ben'ny tanàna ireo komina ireo fa PDS napetraka ny fitondrana no mitantana ny tanàna. Reny moa zany isan'ny zavatra resana satria mamparify be ny fifidianana amin'izao fotoana izao ny tsy fanarahana ny lalàna amin'izay zavatra izay satria raha tokony ho izy tokony telo volana ihany aorian'ilay disadisa dia efa alefa ilay fifidianana manaraka na ny tompona andraiky mpanjakana nefany na ny sampana mpikarakara ny fifidianana ihany koa dia tsy nandray an'ireo fepetra ahafahana mamerina n'izay fifidianana izay ka mahatonga ny olom-pirenena zany an'ireny komina reny izay lasa tantanana olona tsy voafidy ary ataoko hoe tsy manana ny zony akory hitatana n'ilay komina. Isan'ny mamparify ny fifidianana amin'izao fotoana izao reny ary antony anaovana n'ity fanairana ity satria any amin'ny komina ilay izy mety hoe mbola zakan'ny olona ihany na mikorotana fa raha misehatra nasionaly zany no mbola andeha indray atao ny kitotoa amin'ny fikirakirana sy ny fitatahana ny fifidianana amin'ny tsy fandraisana n'ireo fepetra izay tokony hanatsarana ny fametrahana ny fifidianana dia izay no mety ahina hiteraka an'izay tsy fifakazahoana izay. Anisan'ny fangatahana ity sampany ity ihany koa moa no tokony hanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy ny mikasika ny fampelezan-kevitra sy ny fitsapakevim-bahoaka toy ny fisiana komisiona manara-maso ny famatsim-bola. Ho an'ny Mahajanga kosa isika atao anatin'ity vaovao manaraka ity. Andro maromaro aty aoriana voafantatra ireo mpiara-mianatra sy iray fikambanana taminy ilay tovavy namoneny tao Mahajanga. Ny akanjo nanaovany no nafantarany ireo namany ity tovavy namoneny ity. Samamonjy MBS Mahajanga.
araka mifantatra dia mpianatra amina sekoly iray tsy miankina ambaratonga ambony eto Mahajanga izy io. Efa nanao stage amina hôpitaly mpanjakana iray eto Mahajanga izy ny alatsinainy teo, fa nanomboka tamin'ny atalata kosa dia tsy hita izy, ary izao faty zao no hita ny reto namany sy ny mpiray-fikambanana aminy. Izy zany Elisabeth no anarany, avy any amin'ny district ny Maroantsetra zegny le izy, fa izy nikambagna tamin'ny fikambanana zanaky Mananara zay midira ito Mazenga. Dia ito zany tegna neo amin'ny agnaran'ny association Sioma le mizanaky Mananara no andraisan'ny antagnana le izy, satria izy mikambagna aminay dia zay koa fampiresaka tamin'ny Ray aman-dreny nangataka hoe ampiodiana antany razana le razana, dia niarany salahy zegny zahay ndraiky Ray aman-dreny fikambanana sy ny havagna rehetrarehetra zay tsy mahafo, dia zay zany miaraka manatotosa ny fandefasana le razana mody agnantany razana Maroantsetra. Tamin'ny fanazavana zay nomeny filohan'ny fikambanana dia nafantarana fa nisy ny sipany na olodiny zay miaraka aminy no nitady tafitavan-trano tsy nahitana azy no nanantona anireo namany mpiray mianatra aminy ka nijery tao anatin'ny trano ka nidy. Teo vao nanomboka ny fitadiavany, rehefa miparitaka tamin'ny atambatra serasera maro samihafa izy ireo, zay efa fantatra fa ilay akanjo nanaovany sy ilay pataloha nanaovany no nafantarana azy fa ity ilay ramatoa kely izay mpianatra ity izao nody mandry izao. Nafantarana anazy hoe tsy tao an-trano izy, normalement moko rehefa garde zany ny tontolo andro anankiray dia misy repos zany ny rapitsony iny, dia avy eo ny trano efa tsy mivotsony izy efa tsy tao tsony, dia manodidina zany ny teny hoe hafahafa be satria tsy fatony zany le ohatrohatran'izay hoe tsy mody, dia niteny tamin'ny mpiara-mianatra hoe jerevinareo fa tsy namaha-trano mihitsy izy. Dimy no maty, fito tsy hita popoka. Eny amby 724 ny trabona teny amin'ny faritra Atsimo andrefana. Tao aoriany fandalovan'ny Rivodoza Jasmine, raha nitatitra navoaka ny BNGRC, tao Toliara voalohany, sy tao Morombe no nisy ireo olona tsy hita popoka ireo. Roa no tao Toliara voalohany ary 5 kosa tao Morombe. Efitrano fianarana 730 ihany koa no simba tanteraka ary 410 nahitana fahasimbana vokatry ny fandalovan'ny ity Rivodoza ity. Araka ny tatitra atrano ny distrika 5 no tena ny arandoza vokatry izany. Eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena kosa indray nambara ampabe masoandro andry ny fametrahana ny DTN na ny tompon'andraikitra teknika sy mpanazatra vaovao eo anivon'ny FMF izay isan'ny fototra mampandeha ny baolina kitra malagasy. Nilaza ihany koa ireo biraopitantana fa hitondra zava-baovao hatrandry amin'ny fampandehanana ny federasion. Afitra Sondrabe, Toky Ramarola. Antony iray nampisatra ny baolina kitra malagasy ny tsy fisian'ny tompon'andraikitra teknika izay verina ho heriny ao anatin'ity federasiona ity ary maro ny sehatra sy andraikitra sahaniny. Nandritry ny fotoana nahatrany ny andrasan'ny mpakafy ny fanendrena ity DTN ity ka voatondritondra izany Rady Rasoanaivo izay efa fantatry ny rehetra teo amin'ny sehatry ny baolina kitra. Hitady ny azagazaina hoe ny teknikaly mahomby ao anatin'izay fotoana zay zany no asa lehibe miandry zany zao ifampidiniana amin'ny sélectionneur satria ny sélectionneur no tena azagazaina hoe tena ozatry ny fandehanan'ny ekipa pirenena ny Barea A zany. Nametraka ny fitokisany tamin'ny mpanazatra taloha Nicolas Dupuis ihany koa ny FMF ka namerina nanendry ity farany no mpanazatra indray ny ekipa pirenena malagasy mitenany izay tsy tonga nanatrika ity fanambarana ity. Nilaza ny avy eo anivon'ny FMF fa hiantoka bebe kokoa amin'ny fanomanana ny fifanitsanana ny CAN 2023 ny andraikitry fantohany ireto olom-boatendry ireto ary ezaka ihany koa no mpitantana analavitra ny disadisa izay nisy izay niteraka resabe mba ho tombotsoan'ny baolina kitra malagasy hatrany. Raha firesakina zay no hetra dia mahazo vokatra tsara tsika ananatsika gasy zay ka reo zany no isalahy ampandia azahoantsika miaraka aminareo zay vahoaka malagasy ino fa zay tia baolina kitra reto zahay reto samby rehetra fa andao io makany amin'ny tsara zay mba mpandeferina no miambo rehetra no mitombotsoa ambolin'ny baolina kitra.
antenaina hitondra zavatra tsara eo anivon'ny FMF izao fanavaozana izao ary indrindra mba hampiakatra avo ny lenta sy ny lazan'ny bare ao amin'ny sehatra iraisam-pirenena hatrany. Eo amin'izay vaovao ny fanatanjahantena izay hatrandry lalao roa no ataony maki vehivavy amin'ny andro voalohany amin'ny fiadiana ny otompon-dakan'ny Afrika amin'ny lalao loloavina olona 7 taranjaba olona lavalava araka ny fandaharam-potoana amin'ity lalao fifantsana ity dia nifandona tamin'ny Ghana i Madagasikara tamin'ny lalao voalohany natao androany tamin'ny 1:20 maraina ifandona amin'ny ekipa ny Tunisia Pampiatrano ihany koa ny maki vehivavy Ratsahivina dia firenena 7 no mandray anjara amin'ity fifaninanana ity izay sady lalao manasadalana amin'ny fiadiana ny tompon-daka era antany ankoa ankoatra ny Madagasikara tafiditra ao anatiny ihany koa i Afrika Atsimo Uganda Tunisie, Ghana, Kenya, Senegal, Zimbabwe ary Zambia. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany mitohy hatrany fifandonana eo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana palestiniana sy ny mpitandro filaminana israeliana. Olona 270 indray naratra vokatry ny fifandonana teo amin'ny rotonta androany. Toerana anisan'ny trangana izany fifandonana izany eo amin'ny Esplanade Mosquée ao Jerusalema. Aina hatrany mbola iamafy ny ady eo amin'ny rotonta raha ny vaovao onjalalaina Renève Manana sy Mathieu Princy. Olona 270 indray no naratra vokatry ny fifandonana teo amin'ny palestiniana mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro ny filaminana israeliana androany tany Jerusalema. Tany amin'ny Esplanade Mosquée tao Jerusalema no nisy izay fifandonana izay. Efa nentina tany amin'ny hopitaly ahazo ny fitsaboana sahaza azy avokoa moa ireo naratra izay tsy misy atahorana ny an'izy ireo. Ny torabato ny mpitandro ny filaminana ireo mpanao fihetsiketsehana palestiniana ka izay no niteraka ny fifandonana teo amin'ny rotonta. Ny polisy kosa tetsy andaniny nitifitra tamin'ny balafingotra ary ny zandary nampiasa bomba mandatsa-dranomaso anaparitahana ireo mpanao fihetsiketsehana. Tao anatin'ny 2 herinandro izay dia mpanao fihetsiketsehana palestiniana miisa 500 no naratra vokatry izay fifandonana izay. Manainy mety totoin'izao ady izao na ny israeliana andaniny na ny palestiniana ankilany. Ny fifandonana eo amin'ny rotonta izay saika misy rahalatsaka foana. Anisany miteraka izay fanahiny izay ity fifandonana androany ity izay tafiditra ao anatin'ny zoma farany amin'ny volana Ramadany. Raha ny vaovao farany voaranay makasika ireo mpanolotsaina tanàna 7 Menada dia efa nalefa ao amin'ny juge d'instruction ny dossier makasika azy ireo ka miandry ny fiantsona hatramin'izao fotoana izao anefa dia tsy mbola misy na iray aza vao antso amin'izy 7 Menada fa samy mbola miandry avokoa. Tafiditra ao anatin'ny raharaha complice araka izany ity fitoriana mpanolotsaina tiako Madagasikara enina Menada sy mpanolotsaina avy amin'ny IRK iray ity tsy tafiditra ao anatin'ny fitsarana moa ny mpanao gazetinay eny an-toerana no ny filazan'ireo mpiambina fa tsy azo atao ny miditra ao amin'ny fitsarana amin'ny andro alina tranga izay maneho ny antso izay sy raha matahora ataon'ny mpitondra ity fihetsika ity. Dia izay ihany koa ary tomboky lasy tomboky vavy no entina manakatona ny fiarana tamin'ity anio ity. Angasana feno ianao nanaraka ny antsiprivaovao hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra dia ny Global News avy hatrany no arahinao aorian'izao fampahalalam-baovao izao isaky ny zoma ihany koa no anaranao ny horonan-tsary mitohy GLI. Ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Euro Day i New York kosa no horonan-tsary ho arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS anio alina. Ny sampana fampahalalam-baovao tomboky lasy tomboky vavy mamy fotoana anao indray rampitso ho amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko.